Ao ambanja no anatotosana ny lasy nasionaly ny fanilo ny Madagasikara ho an'ny ity taona ity. Mandidina ny arivo izy ireo no handray anjara amin'izany ary raha pitso alahady no hanainga eto Antananarivo araky ny fanazavana fanadihadiana. Ho tanterahina ao ambanja ny lasy nasionaly ny fanilo Madagasikara ho an'ny ity taona ity. Araky ny tapaka nandritra ny fivoriam-bety nataon'izy ireo ny taona 2024. Ny fanilo ny Madagasikara rehetra manerana ny nosy no handray anjara amin'izany araky ny fanazavana. Misy ny mampiavaka ity lasy ity amin'ireo lasy rehetra natao hatramin'izay ary efa nisy ny fampiofanana manokana ho an'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ho amin'izany. Isan'ny mampiavaka ny ity lasy nasionaly ity ihany koa dia raky ny fanteneniko teo hoe eo amin'ilay fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra zany, dia misy an'ilay hoe fenitra fiarovana ny ankizy atao amin'ny fanilo Madagasikara. Dia efa misy ny fiofanana noraisin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny izay niarahana tamin'ny skotisma zazavavy maneran-tany. Misy ihany koa iarahana amin'ireo sehatra eto anivon'ny fiangonana, isan'izany ohatra ny aropy. Dia efa manana olona manana traikefa ho amin'izay zany izahay dia hosokafana amin'io lasy nasionaly io ihany koa zany le centre d'écoute andraisana ny ankizivavy sy ny vehivavy mpiambana rehetrarehetra amin'izay lafiny ady amin'ny herisetra atao amin'ny zazavavy sy ny ankizivavy izay. Dia any moa zany anokafana azy fa rehefa avy eo izahay dia hanana centre amin'izay aty Tanimena ao amin'ny tranon'ny fanilo andraisanay an'ireo mpikambana atao amin'ny fanilo Madagasikara izay mitratra an'izay hoe herisetra mianjady amin'ny ankizivavy sy ny tovovavy izay. Misy sanarivo mahery izy ireo no ifampitaona ho an'ny ity lasy lehibe ity. Zava-dehibe ny vatsy eo amin'ny fiainam-pinoana sy ara-panahy dia nivavaka izany ho ny iray am-panahy nitondra hafatra ho an'ireo ankizy. Misy arivo mahery isika no ifampitaona ho avy any ambanja amin'ity lasy lehibe, lasy nasionaly fanantenana 2024 ity, ka ny lalana lava eo ihany ary zava-dehibe ilay vatsy eo amin'ny fiainam-pinoana, fiainana ara-panahy dia ny vavaka izay atao eny an-dalana sy mieloha ary aorinan'ny lasy, ka tsara hatrany ny manao ny toko-saple, ny manao ny rozery, fa ny vavaky ny maro dia entana vatsy ho an'ny rehetra ahafahana mahatotosa amin'ny fangatahana fitahiana mba hiaraka tanteraka amin'ny Jesoa Kristy mandresy ny herin'ny ratsy rehetra. Ny fanilon'ny Madagasikara dia fikambanana masina eo anivon'ny fiangonana katolika. Miainga raha-pitso alahady fa 17 ny volana aogositra eto Antananarivo ka hiazo any ambanja moa izy ireo.